Falmerabantsika rehetra manaraka ny fandarana tolotra sy tinady eto amin'ny televiziona malagasy asainy ianareo anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Ny fandarana tolotra sy tinady moa dia iresahana mahakasika ny toe-karena sy ny fiariana. Ka mahakasika izay fiariana ataon'ireo mpandraharaha any ambanivohitra no horesahana atao anatin'ny fandarana amin'ity anio ity. Mazava ho azy fa ny fambolena sy ny fiompiana no fototry ny fiariana ho an'ireo mpandraharaha sy ireo tantsaha any ambanivohitra. Na izany aza dia manao vadinasa izy ireo ampivadiana amin'izay fambolena sy ny fiompiana izay. Tany amin'ny commune ambanivohitra Belbaka Tsirono Mandidy any amin'ny faritra Bongolava no nanaovanay fanadihadiana mahakasika an'ireo vadinasa ataon'ireo mpandraharaha any ambanivohitra ampivadiana amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ary finaritra ary. Tanàna iray tsy ahitana mpangataka na iray azy. Milofa amin'ny fivelomana ny mponeto, manomboka amin'ny voamangiran-dratsy, mandra-pahamaizin'ny andro. Tonga soa eto amin'ny commune Belbaka, ato amin'ny faritra Bongolava. Tantsaha ny 700 isanjaton'ny mponeto. Ny tany eto ny tena fototra hiveloman'ny mponina, manana toe-tany sy toe-trandro tena mamokatra raha teo i Belbaka. Mampalaza azy ny vokatra katsaka, vary, mangahazo, tsaramaso, soja, tongolo sy ny sisa. Fa Belbaka aloha tsara ihany no manamarika fa Belbaka dia anisan'ny commune tena manan-karena aty amin'ny district Tsiromandidy faritra Bongolava. Raha vitsy angamba camion 10 isan'andro amin'ny 12 tonnes eo no mivoaka eto. Ary izy nefa tsy mba hoe misy fotoanany fa mandava-taona dia tena mivezivezy eo foana ireo mitatitra vokatra makany ivelany. Belbaka zany tena mpamokatra makany ivelany mihitsy ihany koa. Izay no anisany mampiroboroba an'ilay resaka ny toe-karena eto Belbaka eto izay. Dia io zany mitomy zareo daholo moa na katsaka na vary na hatramina voatavo aza. Dia izay mihitsy manko ny mahatonga ny commune amin'izao fotoana izao tsy mitandro vola aman-karena, mahatonga ny monsieur le maire, maire Andrina tena tsy mipetraka mihitsy fa na dia amin'izao tsika miresaka izao ary izao dia mbola mandeha hoe andeha hividy gasoil fa misy fanamboaran-dalana mankony satria ty lalana Belbaka ty zany tena mila hatsaraina mihitsy. Ary hitantsika hoe fa ao anatin'ny fanatsarana moa amin'izao fotoana izao noho n'inona noho izay fivezivezena izay ihany, na fivezivezen'ny mponina io na fivezivezen'ny vokatra. Izany hoe hivezivezen'ireo taxi brosy 7.0 isany eto mahavoaka eo amin'ny 10 raha kely isan'andro. Dia ny fiara be camion koa zany efa tena maro anisa be izay resahako teo izay eo amin'ny 10 isan'andro hoe farafahakeliny no mandeha miakatra sy midina vezivezy eo. Ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana dia saika manao vadinasa ny mponina ahafahana miantoka ny fiainana andavanandro sy entina manangan-javatra. Vadinasa ataon'ireo mpandraharaha maro eto Belbaka ny varotra. Isan'izany ny mpivarotra enta-madinika, varotra mandeha mandava-taona satria entana fampiasa andavanandro no amidy. Entam-barotra mandeha mandava-taona ihany koa ny fanafody, mitana fivarotam-panafody eto Belbaka indrina. Asa nolovainy avy amin'ny ray aman-dreniny. Tamin'izany fotoana mbola zazakely izahay dia sarotra be zany ny fahazahoana fanafody taty amin'itony toerana itony. Dia nananevitra ry mamanay hoe aleo hividy fanafody maromaro rehefa miakatra ny Antananarivo. Dia izay no nampitsiry an'ilay hevitra hoe maninona raha ohatra ka hoitarina ho amin'izay olona satria amin'ny zone enclavé any taty dia ilay fanafody nataon'ny mamanay ho réserve ho anay no lasa amonjena olona. Dia nitatra teo amin'izay zany ny saina hoe andao anao dépositaire mihitsy. Dia nandeha zany aloha satria nahavonjy olona no afaka mba nitatavam-bola nameloma-tena zany. Mbola azo lazaina ho mandeha ny tsena saingy efa niena ihany hoarina amin'ny taloha noho ireo mpivarotra fanafody mitety tsena. Mpivarotra mandehandeha tsy fantapavy-piaviany tony no manimba ny tsena sady hoentika tsy fahafahanvidy dia mividy an'ilay mora eny amin'ny tsena eny velatra eny amin'ny latabatra amin'ny talatalana ireny. Amin'ny mahazo mandehandeha an'ilay zany dia na ny condition na stockage dia tsy ara-dalàna satria tanin'andro, ny rivotra, etc zany mianjady amin'ireny fanafody ireny. Fanafody nefa zany
tokony ho anatina trano misy ara-dalàna zany manara-penitra satria misy iny ty izy teo misy avatra tokony anjehanao zany anatin'izy io zany io zany ny tolotra sy ny tinady no mitondra azy dia arakaraky ny période-ny aretina ihany ko satria misy fotoana zao hoe areti-kibo no mandeha misy fotoana hoe paludisme no mandeha dia zay fa en général izy zany ezahana ho ampy amin'izay karazana aretina misy ny fanafody ho tsinjarainay ny fanafody presque spécialité zany aloha no tsy hita ty misy ihany zany fa mahalana na izy commande le olona tady le fanafody lay olona dia manafatra izahay misy moa zany ny fanafody azonay afarana dia misy tsy azonay afarana satria ny dépositaire voafetra ihany ny fanafody azonay amidy io moa zany araka ohatran'ny varotra rehetrarehetra ihany tsy maintsy hoe misy ny tombom-barotra misy fotoana ianao zany mana misy hoe périmé reo fanafody reo satria tsy lafo dia iny no misaika hoe faty antoka kely dia fa périmé zay moa zany tsy maintsy hoe arina fa tsy afaka ampiasain'ny olona intsony tade zay fotoana lava be zay zany zahay fa mahakajikajy hoe tisy tia tsy mety fanafody tsy mety atao betsaka ny stockage ny tikatra fa reto sy reto mila atao stockage maromaro dia mba presque lany daholo aloha zany le fanafody misy fotoana izahay miakatra mihitsy mividy sady mijery hoe inona sy navy ny catalogue vaovao dia misy fotoana izahay noho ny fiazakazaky ny teknôlôjia dia fa par téléphone sy message dia alefa mivolan'zareo grossiste dia tonga aty ny entana izy zareo grossiste mihitsy no mandefa azy tonga aty saika fiara-miasa amin'ireo mpivarotra avy any an-drenivohitra tahaka izany avokoa ny fomba fanafaran'ireo mpivarotra eto Belbaka entana ny légumes amidin'ny Brigitte izao dia afarana avy any Analavory ary entiny camion midiny papatoko dia alefa fotsiny izy dia micommande ianao hoe ividiano ovy ividiano karoty ividiano haricot vert voatabia dia miteny amin'izay izy avy hoe zao ny prix-any dia alefa le izy dia tonga ny entana isaky ny moa manafatra entana izay isaky ny alatsinainy zao tsy anambokatra Analavory alatsinainy dia alakamisy ihany koa tsy anambokatra Analavory dia ao pary ihany koa misy koa ny fitenana ny fividianana tony légume tony ny légume tena mandeha dia ireo zavatra fa misy ireo daholy ovy karoty haricot vert gros oignon voatabia sakamalaho tongolo gasy maka be ohatra hoe brocoli chou-fleur reny zany ohatrany tsy dia taka ohatra misy fotoana ka mifavokaran-dreny ao Analavory dia ohatrany kisendrasendra vao misy atikatra fa reo zany matetika tena misy mandavataona reo etanareo ohatra zao hoe fizany ohatra zao vidinao arivo dia vatra valonjato sy arivo anao karaha mana dokera zao dia fa miala amin'io dia le mpividy ihany koa tsy maintsy maka tombony kely koa zareo maka an'io dia frein camion zay no masaka rena miala amin'io narakaraky ny tsena ray zao tonga dia milany ray izy tena tsy mandeha mihitsy misy fotoana izy tena tsy mandeha dia misy to dia tena lany ray andro misy to dia hoe lany herinandro arakaraky le fotoana fandehanany ihany efa herinandro reo zao tokony efa hitana tamin'ny herinandro reo zany tena hoe simba moa zany dia atao ahoana dia atao ahoana moa fa dia atao laoka tsy lany atao laoka fa dia efa atao reny misy hoe atao amin'ny hoany kisoa ohatran'izany fitaovam-pifamoivoizana tena fampiasa ny olona aty Belbaka ny moto sy ny bisikileta eto amin'ny bakoly no mividy pièce ireo simba moto na bisikileta na sarety na ireo simba kibota na fiara na machine isan-karazany hita eto avokoa ny ankamaroany ny pièce niezaka mihitsy zay nandray ny safidiny tsirairay avy dia mandray miezaka mitady ny filan'ny tsirairay avy ny client rehetrarehetra hoe zao zavatra ilain'ny client dia zao zavatra tokony atsara sy ampivoatra an'ilay tanàna ilaina hoe amin'ny zavatra kely tsy tokony anahirana an'ilay olona hoe ho afarana avy any Antananarivo tsy rono mandidy dia miezaka zany ianao mba tsy anahirana andry zareo dia hoe miezaka koa mahafantatra hoe zao ny ilain'ny olona tsirairay avy
hoe mila pièce izy ohatra zavatra tokony hoe vidin'olona hoe 3,000 ariary dia afaran'ny olona zao iny dia mety hoe eo frais de livraison, frais de retrait sy ny tariny dia miezaka izay mameno an'izay hoe ialan'le frais de retrait sy ny tariny zany dia tokony izy ato ny fotoana koa mikompte koa anatin'izay hoe tokony ilain'le olona ao anatin'ny adiny iray le izy tokony tonga eo nefa adiny 3 vao tonga avy any dia zana récupérena daholo izay zavatra zay moa zany sady transporteur zay dia mazava ho azy hoe zay maka dia misy koa grossiste efa miara-miasa aminay dia rehefa misy zavatra ilainay tena hoe urgent dia mifampiantso dia mifampiresaka dia alefany avy any le izy avy eo miezaka koa zay amin'le client hoe client mazava ho azy aty ambanivohitra tsika dia tsy manana fahafahana zareo hoe hanafatra avy any dia tsy maintsy hoe miezaka zany zay amin'izay zavatra izay. Isan'ny mpividy pièce-na masinim-bary eto amin'ny bakoly Entso rehefa simba ny fitaovana. Efa misy mpanamboatra raha teo eto Belbaka. Vadinasa tena mandeha eto an-toerana ny fitotom-bary ary efa 5 taona izao i Entso no nanao izany. Mahatoto vary iray taona isan'andro eto ka 500 ariary ny mitoto ny 1 kilao. Asa tena mety satria ankoatra ny saran'ny mitoto vary dia mbola hamidy 700 ariary ihany koa ny 1 kilao amin'ny apombo malemy ary amidy 5 alina ariary ny 1 sarety amin'ny akofa. Io aloha zao mbola metimety aty aminay ambanivohitra. Metimety hoe ahoana izany? Metimety ohatra hoe hitanao misy décalage-ny hoe misy tombontsoa misy mitoto foana isan'andro moa efa nataonay daholo na fivarotana toaka izany tenenareo zany na fivarotana légume lamba ataonay daholo ny rehetrarehetra dia izy zany ny hitanay hoe misy tombontsoa amin'ilay fivelomanay. Décembre jusqu'à février zao misy mitoto vary dia mars izy sy avril amin'ny elanelana kely indray dia manomboka volana mai indray pahatonga ny volana juillet no betsaka. Dia rehefa tena hoe betsaka izay izy dia mahatoto hatramin'ny 4 taona zany nareo isan'andro. Zay moa zany tsy dia hoe maraina parivan'ny andro eto fa zay isaky ny amin'ny 2 tolakandro zay vao mandisa dia eo amin'ny taona 2 eo no sanay satria le masina any anana betsaka le adversaire-nay eo amin'ny taona 2 eo. Taona 2 dia raha farany vitsy dia 4 kilao zany raha farany vitsy rehefa tena hoe tsisy vary 700 na 500. Ahoana indray ny ataonareo rehefa hoe simba ny masinina? Dia manamboatra maka mécanicien dia mamboatra. Eto toerana ihany hoe misy mpanamboatra? Eto toerana efa misy mécanicien. Tsy misy pièce rehetrarehetra eto fa zay pièce hoe tsisy eto ny afara dia misy foana any Antsoromandidy fa tsy manafatra ny tanana. Dia vetivety ihany dia vita. Telefony ianao maraina dia hariva dia efa tonga. Izany hoe nareo zany mety efa miverina zay mividina masinina ve? Mety efa miverina efa ela. Nareo zany ankoatran'ity hoe fanaovana masinina fitotom-bary ity dia inona koa ny asa fandraharana ataonareo? Varodamba dia zany varotra toaka tenenina izany. Varotra toaka fa toaka amin'ny gros tsy atsin'izany. Amin'izao? Dia rehefa inona varodamba? Isaka talata ihany avy. Rehefa tsena? Dia midy zany ny masinina sa mizarazara? Zay teneniko zay hoe amin'ny maraina tsy mandisa fa amin'ny andavanandro izao manao fivelomana mandeha makany an-tsaha dia isaky ny tolakandro amin'ny 2 ianay zay vao mandisa. Dia ohatr'izay koa mivarotra lamba parapatonga ny eo amin'ny amin'ny 2 eo dia miorina dia lasa indray makety. Mahavelona ve le mandraraha aty ambanivohitra? Mahavelona le izy raha ianao mikajy azy. Mila manaraka anona foana ianao hoe zao indray zao ny tokony volana ohatr'izao ny tokony ataonao, volana ohatr'izao ny tokony ataonao. Zay zao rehefa kelikely eo izy dia tsy mivarodamba intsony satria juste hoe famadihan'olona lanonanonana io zao sisa mampandeha an-tsena dia efa mivalolo indray aloha lamba dia alohan'ny krismasy indray zay vao mamoaka lamba indray fa zay tsy mivarotra isan'andro isan'andro.
isan'ny mpanjifa eto amin'ny Entsoa isan'andro mandavataona ireo mpijery bary toa ny fiderana. Ankoatra ny mamboly sy miompy dia manangom-bokatra ihany koa izy sady mijery bary. Fidy vary any ambanivohitra dia avadika fotsim-bary izy ety. Zay vary mandalo rehetra dia vidiana dia avadika fotsim-bary. Kotiana daholo aloha ny masonkarena rehetrarehetra ny déplacement-ny hitondrana azy ety raha avy any ambanivohitra dia ny mandisa dia no vao mikajy ny masonkarena dia tonga ny ray kilao zao raha avadika atao fotsim-bary dia azahoana 700. Inona ny antony safidiananareo an'ilay asa hoe mijery bary? Satria mba hita hoe mba misy tombony kely azo iainana amin'ny fiainana andavanandro any e. Mandavataona mandeha foana. Fa rehefa inona ny tena mandeha ny asa? Rehefa volana septambra zao izy efa mba manomboka mandeha. Septambra iny izy efa manomboka dia mandrapatonga amin'ny oktobra. Satria amin'iny efa miaina ilay vokatra dia mividy vary ny ankabetsahan'ny olona. Fa tsy maintsy hoe risika fa zay mitranga any aloha dia efa hatrehana. Hatreto mbola tsisy ninina mitranga aloha? Efa nisy. Manao ahoana izay? Sarotsarotra ihany ny hatrehana azy. Fa inona ilay zavatra mitranga? Fanafiana. Dia lasa ny vola? Lasa ny vola. Tsy maki fa tsy maintsy hoe atohizana foana ny asa satria raha vao hijanona ianao dia tsisy zavatra ho ataonao. Ta hoe mahavelona izy aloha. Mahavelona. Ahavitana manangana zavatra ve? Izy mba ahavitana ihany. Rehefa hoe salama ianao zany dia mahatambatra e. Ireo asa rehetra ireo dia vadinasa ny mponina teto Belbaka hatramin'izay. Vadinasa vaovao ny joro tato anatin'ny 10 taona kosa ny multi-service. Manao ireny photocopie, impression, saisie, mampiditra hira, maka sary sy vidéo sy ny sisa sy ny sisa. Ny safidianako manao multi-service aty mbola tsy atse voalohany teto zany mbola tsisy nanao mihitsy ny taty. Tsisy dia ilay mponina tiako ilay izy dia zay ny ataoko zao multi-service moa dia iny dia zao dia mbola afaka manao resaka sonorisation na spectacle na sonorisation complet na alina dia manao studio koa manao hira manao prise de son zany sy manao arrangement fambolena sy fiompiana dia iny tena iny ny basiny aty zany ny fambolena moa zany e fa fiompiana banky fametraham-bola zany zay no fiompiana tena ny fandriam-pahalemana tena sahirana mihitsy ny loha e andro vao tsy sombo manko iny tena tsy mandry aty aminay aty ny any atrah vitanao zao raha vao tsy sombo zany dia va tsy mahavita zany tsy mahavita ny any atrah tsy mahavita asa zany ianao nefa na miompiombo anzalany amin'ny tsy fandriam-pahalemana ianao hividy le ohatra hoe tracteur sy ny any tsy ho takatra mihitsy dia zahana fotsiny le hoe minimum manahomby hoe zao zao ny tango dia zao famboleko dia zay abe an'iny no isan'ombe ireo vombo zao zoka 7 mety amina zoka 2 zay akoatran'le fandriam-pahalemana tsara aloha le alabotry iny anao zany mamboly ianao ohatran'io sy ny any sakana fa ny alabotry koa ny olona tsy maintsy misy foana e dia ny aty an-tanàna indray ny fiompiana sy anina salama tompy fiompiana sy ny akomam-borona iny zany mety ny fiompiana koa fa ny kisoa zany tonga dia banky ny ambanivohitra. Na any andrenivohitra na aty ambanivohitra dia ilaina foana ny teknika amin'ny varotra mba hampandroso ny tsena ary samy mampiantra izany ireo mpandraharaha eto Belbaka. Ianao rehefa aty dia tsy maintsy hoe miezaka foana hoe inona no azoko hoe inona no taviko hoe andrarako ataoko zao inona mety amiko ny inona mety aty inona no azoko tombony inona no zavatra atao
tadiavin'ny olona ny zavatra ilain'ny olona dia zay no aona dia rehefa eo mitatra hoe anao aloha anao an'izao ndray fa zao ny tsy ampy kely dia miezaka indray anao mitady vola aloha dia manao an'iny mitady an'iny arakaraky ny fandraisanao an'ilay olona sy ny fifaneraserana amin'ny olona no mampandeha mampiroborobo ilay asanao raha ohatra ve za hiavonavona aminao ve dia andovola amina ve ianao na dia atao hoe fanafody ary no atao amiko entam-barotra mandeha mandava-taona manerana izao tontolo izao ny sakafo isan'izany ny eto Belbaka fahazaran'ny mponina eto manko ny mivoaka kely manomboka amin'ny 4 ora tolakandro eo rehefa avy any an-tsaha mifampiresaka eny an-dalana rehetra eny sy mihinana tsakitsaky fihinany maro eto ny paty asiana mayonnaise ny katilesy sambos nem masikita miaraka amin'ny lasary sy ny saosy voanjo sy ny sisa maro ireo mpivarotra tsakitsaky eto Belbaka isan'ireo i Eliza amin'ny ariva amin'ny efatra ianay mivoaka mivarotra inona ny antony hoe amin'ny ariva vao mivoaka mivarotra satria za mbola mivarotra mandehandeha amin'ny atoandro dia amin'ny ariva manomboka amin'ny 12 mikarakara amin'irety dia zay amin'ny efatra vao mivoaka efa zay mihitsy ve fahazarana hoe amin'ny ariva dia vao mivoaka tena hoe mihinan-kinana ny olona ie amin'ny ariva ny olona vao metsena le metsena ariva ohatr'izao be olona be tiatsena dia amin'izay vao manararoatra mivarotra tady vola dia nareo zany zao malampaty anakifiry eo isan'andro anankitelo ihany ataoko anankitelo ihany amin'ny ariva fa amin'ny maraina anankiroa izany hoe anankidimy izany ny maraina sy miaraka amin'ny ariva sambosa indray malamfiry isan'andro eo nareo 2 kilao ny lafariny mavita sambosa firy zay be dia be vita an'izany 2 kilao zany 200 any misao 300 dia 500 mahazo misao dia sambosa 200 dia lasary 300 lasary ilay sosy karaoty dia lany daholo ve reo mandrapatonga ny amin'ny fito zay ie lany reo mbola tsisy fotoana hoe tsy lany zany indraindray ray mandeha ny isam-bolana angambany ray mandeha isam-bolana no misy hoe tsy lankena ny sambosa rava rehetrarehetra lany daholo tahaka ireo komina ambanivohitra maro eto Madagasikara dia ny fambolena sy ny fiompiana no fotom-piveloman'ny mponina eto Belbaka manao vadinasa nefa izy ireo araka ny hitantsika tao anaty fanadihadiana mba handrindrana ny fiainana andavanandro sy ho fampiroboroboana ny fiariana mamelona ny mponina eto ny tany saingy mampiaina ny fiariana eto amin'ny komina Belbaka kosa ny tanana sy ny saina tia karokaro dia hitantsika tao anatin'ny fanadihadiana teo ireo asa fiariana ataon'ireo mpandraharaha any amin'ny komina ambanivohitra Belbaka ampivadian'izy ireo amin'ny fambolena sy ny fiompiana inona fa saika tahaka izany avokoa irany any amin'ireo komina ambanivohitra manerana ny Madagasikara ny komina ambanivohitra moa tsy tena azo lazaina hoe ambanivohitra be tsy tena azo lazaina hoe andrenivohitra ihany koa fa hitantsika tao anaty fanadihadiana fa na dia hoe komina ambanivohitra aza tena manodroso ireny komina eny ambanivohitra ireny dia zay ny fandarantsika tamin'ity andro an'ity ankasitrahana feno isika rehetra niaraka taminay teto hatramin'ny farany mame fotoana amin'ny herinany tahaka izao indray eto amin'ny televiziona malagasy ato anatin'ny fandarana tolotra sy tinady mandra-piona tompoko